Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao alatsinainy fiandohan'ny herinandro vaovao izao ny mety hoforonana na ataontsika eo amin'ny ankapobeny aloha zany ny mety hotoetriny antsika atao anatin'ny herinandro dia saika mahavanatra ny oram-baratra amin'ny ilany andrefany Madagasikara ary ny voatany kosa sy ny ilany atsinanany nosy amin'ny maraina dia mandraona ny andro mety arahina herika fa ny tolakandro miverina indray oram-baratra tika moa zany mialina mahazo an'izay ny voatany sy ny any amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy. Ny maripana ihany koa dia tombanana midina kely aloha zany ny maripana na tsy de misongadiny zay atao anatin'ny 3 andro indrindra ho an'ny voatany sy ny ilany atsinanany nosy. Ny any andrefana kosa tsy de misy ny fiovana raha ny fiforonana rivodoza amin'ny herinandro kely zany tsy misy ny ahina ho hitantsika eo ihany moa ny fivoarany fa ifampizarana eto raha misy ny vaovao manokana mahakasika an'izany. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia mandraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany nosy mety misy heritrandro ho an'ny faritra loatra mangory ny ilany atsinanana alamanga sy vakinakaratra manorana tandrifiraona kosa ho an'ny morotsiraka faritra nalandrofo atsinanana ny any faritry vatovavy fitovonany ary ny any amin'ny morotsiraka ny faritra iboeny sy sofia ny ambiny kosa dia ifandobiasan'ny rahona sy masoandro ho an'ny rapiso tolakandro mitoy ny oram-baratra ho an'ny faritra iboeny melaky betsiboka bongolava nalamanga itasy vakinakaratra morony mania matsiatra ambony mitatra hatrany amin'ny faritra atsinanana vatovavy fitovonany atsimo atsinanana zay ny alina mahazo an'izay ihany koa ny atany faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra sofia ary koa ny tapany atsimo amin'ny faritra idiana ny ambiny dia ifandobiasan'ny rahona sy ny masoandro hatrany. Raha ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 4 an'ny voatany ary 5 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka atsinanany Madagasikara miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius kosa eo an'ny faritra iboeny. Any andrefana moa zany dia manodidididina ny 30 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra ho an'ny andro ny alarobia mitoy hatrany ny oram-baratra amin'ny tapakandro hariva saika mahazo izay ny voatany sy ny any amin'ny faritra melaky ny faritra menabe ary mbola miaina an'izay ihany koa ny faritra atsimo atsinanana mety mitatra hatrany amin'ny tapany avaratra amin'ny faritra androy sy ny faritra anosy izay oram-baratra izay mitoy ihany koa ny orana ho an'ny faritra sofia sy ny any amin'ny faritra idiana. Ny ambiny dia maina hatrany aloha ny maripana voavinavina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 ho an'ny voatany 9 ka hatramin'ny 30 kosa ho an'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara miditra any amin'ny faritra betsiboka zany zao ny ambony indrindra 30 degré celsius fa ny morotsiraka avaratra andrefana kosa dia manodidina ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay alarobia izay. Amaranantsika azy ny andro ny alakamisy mbola misy hatrany ny oram-baratra fa saingy any andrefana kokoa zany tena mety hipetrahany any amin'ny faritra melaky faritry bongolava sy tasy ny ilany andrefana vakinakaratra ary ny any amin'ny faritra melaka torak'izay koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana ho an'ny voatany dia saika tandrifiraona mitsitokotoko aloha ny tena mibahatoerana amin'ny alina torak'izay koa ny morotsiraka atsinanany nosy iny misy ny tandrifiraona indraindray zany hoe avy any an-dranomasina amin'ny ankapobeny tena mitondra ny tandrifiraona any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy ny ambiny dia maina ny andro. Raha ny maripana voavinavina dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 eo hatrany aloha zany ho an'ny voatany ary 9 degré celsius amin'ny ankapobeny ho an'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara miverina miakatra 30 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny faritra iboeny amin'izay andro ny alakamisy izay raha toa ka midina hatrany amin'ny 30 degré celsius zay ho an'ny faritra sofia na ny any anosy be zany ny morotsiraka atsimo andrefana ihany koa dia mety misy fivinana kely hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana amin'izay andro ny alakamisy izay. Izay ny météo tamin'ny tia an'io tia raha pisinay fotoana manaraka veloma.